mivavaka isika. Misaotra anao zahay, ry Andriamanitra raina any an-danitro, amin'izany antsoantsom-pitiavana ataonao aminay izany. Itao manao anay tonga eto amin'ity toerana masina ity, ity toby izay hanavaozanao ny olonao rehetra izay natsoinao ka tonga eto. Mangataka aminao zahay mba tsy ho tahaka izay nolazainao fahiny tamin'ny andron'ny Jaon'apôstôly no tonga aminay ka itenenanao tahaka ny Israely hoe: hizaha inona no nivoahanareo tany an'efitra? Olona mitafy soa va? Sa hizaha inona? Volotara ozongozon'ny rivotra va? Sa hizaha inona? Tao aminao zahay, tonga eto amin'izany tononkira-panahy izany ka itenenanao hoe: modia, modia, or-panota o. Indreto zahay, tonga eto anatrehanao ary mianjaanja eo anatrehanao ny tsy fahamendrehanay sy ny fitanjahanay. Miharihary eo anatrehanao, tsy mba tahaka ny Adama sy Eva tany amin'ny Saedena isony, izay rehefa nanota ka nahita fa mitanjaka izy dia nihery nitavanao. Fa amin'izao androna izao, na hitanjaka aty am-piangonana aza ny olona dia tsy mampaninona izany. Indreto zahay Jesosy, mangetaheta fanavaozana. Ianao ilay tsy manatsoaka ny fihavananao aminay, fa tia ny olona rehetra ho vonjena ho tonga amin'ny fahalalana ny marina. Dia misaotra anao indrindra zahay noho izany. Andre ny teninao zahay Jesosy, sokafy ny sofinay ho tahaka ilay nitenenanao tamin'ny alahady teo, tamin'ilay moana sady marenina ka nitenenanao hoe: efata, dia nalady ny sofiny sady niteny ny vavany. Ka dia sokafy ny sofina tsy mety andre ny teninao ka tsy mety mibebaka, ny fo vato tsy andaira ny teninao, ho torotoro, ho tonga fonofo. Dia avy eo Jesosy Tompo, mibetsy amin'ny fonay tsirairay avy, ahaizanay mandre, mihaino, makatoa ny teninao mba tsy hamitaka ny tenanay zahay. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tomponay no anaovanay izany vavaka izany. Amen. Dia faly miarahaba antsika rehetra ry havana amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo, nahatrarantsika ity fotoana ity. Ny tenin'Andriamanitra izay nomeny mpandahatra ny programa ho anjarako dia izay voasoratra ao amin'ny Isaia toko faha 1:20 dia ny andininy voalohany ka hatramin'ny fahatelo. Ny Isaia toko faha 1:20 dia ny andininy voalohany ka hatramin'ny fahatelo. Ka rehefa samy mahita izany isika dia hiara mamaky izany tenin'Andriamanitra izany eo am-pitsanganana. Toy izao ny fivakin'ny teny amin'ny anaran'i Jesosy: ny fanahin'i Jehovah Tompo no ato amiko, satria Jehovah efa nanositra ahy hitory teny soa mahafaly amin'ny mpandefitra. Efa naniraka ahy ahasitrana ny torotoro fo izy, ary hitory fanafahana amin'ny babo sy hamoaka ny ao an-tranomaizina mba ho ao amin'ny mazava. Hitory taona-kasitrahan'i Jehovah sy andro famalian'Andriamanitsika. Hampionina ny malahelo rehetra, hanolotra ho ao ho an'ny malahelo ao ziona, eny hanome azy hamama ho solony lavenina sy diloilo fifaliana ho solony falahelovana, ary fitafiana
fitafiana fiderana ho solo ny fanahy reradraraka mba hanaovana azy hoe hazo ny fahamarinana namboleny Jehovah ho fampiseho amboninahitra. Ray masinao manamasinanay amin'ny fahamarinana fa ny teninao ny fahamarinana. Amen. Ry fiangonana malala ho aminareo rehetra ne ny fahasoavan'Andriamanitra sy ny fitiavan'i Jesosy Kristy Tompo ary ny firaisana amin'ny fanahy masina hatramin'izao ka ho mandrakizay. Amen. Raha mijery ny soramandry eo ambony amin'ity tenin'Andriamanitra ity isika dia mahita avy hatrany ny amin'ny izay kenren'i Jehovah ny amin'ny olona izay hitondra ny vahoakany, ny amin'ny olona izay tondra ny Israely na nitondra ny vahoakan'Andriamanitra amin'ny fiadanana. Izany hoe raha zavaina malalaka izay ambara eo dia ny hotoetry ny olom-boafidin'i Jehovah hanafaka ny Israely. Ny hotoetry ny olom-boafidin'i Jehovah hanafaka ny Israely. Inona moa ny zavatra misy izay ambara ny Isaia ka mahatonga ity teny voalaza anjarantsika ty perikopa fohy anjarantsika amin'ny Isaia 1:2-3 ity. Ny zavatra misy dia izao araka ny hitatsika any amin'ny Isaia 5:1-4 any. Zavatra misy dia izao: rehefa nivily niala tamin'Andriamanitra ny Israely dia babo, ary rehefa babo izy ireo tsy navelan'Andriamanitra amin'izany fa onena sy nalahelo azy ireo Andriamanitra ka namolavola fanavotana ho azy. Izao anefa ny zavatra nitranga tamin'ny Israely. Feno fireharehana loatra ny Israely satria olom-boafidin'Andriamanitra ka, olona nalain'i Jehovah ho an'ny tenany, olona natsoin'i Jehovah, olona notsongaina, ka dia manana ny izay ireharehany ny amin'ny mahataranaka Abrahama sy Isaka ary Jakoba azy, ka Andriamanitra tsy mahay manatsoaka izany fanekena izany. Kanefa tsy mba tahaka ny olon'Andriamanitra ka ho hain'ny olombelona ho refesina amin'ny kajikajin'ny olombelona izay ataon'Andriamanitra. Ka tamin'izany dia nifidy lehilahy anankiray izay tsy jiosy akory, tsy Israelita akory Andriamanitra, fa ny mpanjaka anankiray, mpanjakan'ny Persia, no nirahan'Andriamanitra hanafaka ny zanak'Israely, dia Kirosy izany. Nifidy izany Andriamanitra, ary io no nirahan'Andriamanitra hitondra fanavotana ho an'ny Israely. Kanefa dia nitoetry nyity mpanjaka ity izay nifidian'Andriamanitra ity sy mba mahalala akory an'Andriamanitra. Izao ny voasoratra lazainao amin'ny 4 eo amin'ny 5:7, noho ny amin'ny Jakoba mpanompoko sy ny Israely voafidiko no niantsoako anao amin'ny anaranao sy nanomezako anao anarana malaza ho anao, na dia tsy mahafantatra azy ianao. Mahafaka io ny lazainy Jesosy, mahay manangana zanaka avy amin'reto vato reto Andriamanitra. Rehefa tsy mahatoky ny olony, rehefa tsy mitoetra mahatoky ny olony, dia miantso olo-kafa Andriamanitra. Nahoana moa ny babon'ny Israely tamin'izay fotoana izay no babon'ny Babiloniana? Satria ao anatin'ny fahababoana Babiloniana ny zanak'Israely amin'ity fotoana ity. Izao no nahababo azy ireo. Nisy mpanjaka anankiray, mpanjaka Ezekia, izay tena nanana ny nahizy azy. Izany hoe ny fananany ny mahizy azy an'ity mpanjaka Ezekia ity, dia ity mpanjaka ity nandeha mahitsy sy marina teo anatrehan'Andriamanitra, ary dia nahazo sitraka tamin'Andriamanitra tamin'izany izy. Ary indray andro
raha narary Hezekia dia nitaraina tamin'Andriamanitra satria nolazainy Isaia tamin'izay fa tsy maintsy ho faty tokoa izy. Dia nitaraina tamin'i Jehovah izy. Ary rehefa nitaraina sy nifona tamin'Andriamanitra Hezekia, ambarany mpanjaka faharoa toko faharoapolo zany. Rehefa nitaraina sy nifona tamin'Andriamanitra izy dia niohenoin'Andriamanitra ny fitarainany ka dia nolazaina fa hanatombo indray ny andro iainany. Tsy ho faty izy fa raha afaka pitso dia ho sitrany ianao, hoy nolazain'i Jehovah ampiteneniny an'i Isaia. Rehefa ho sitrana, rehefa nandre izany Hezekia dia hoy izy, tena marina ve zany lazainao zany? Hoy izy tamin'i Isaia, raha tena izany, raha tena hamelona tokoa Jehovah dia anehoy famantarana. Dia hoy Isaia, inona ary ny famantarana tianao atao? Ny hapiroso ny aloka mandroso adiny 10 mialoha ve sa ny mihemitra adiny 10 aoriana? Inona ny famantarana tianao atao? Dia hoy Hezekia hoe, mora raha mikisaka makany aloha ny aloka, fa asaivy ny hemitra adiny 10 ny aloka raha hanasitrana ahy tokoa Jehovah, raha ny mihaino ny fitarainako tokoa Jehovah. Ary dia nitanterahan'i Jehovah izany. Sitrana Hezekia, fa saingy izao toa niteraka fireharehana tao amin'ny Hezekia angamba izany zavatra izany, izany zavatra nataon'Andriamanitra tamin'izany. Ka rehefa tonga ny mpanjaka anankiray, izay namangy azy, ny mpanjakan'ny Babilôna zany, izay lazaiko teo, namangy azy, dia nasehony Hezekia ny mpanjakan'ny Babilôna avokoa ny fananany rehetra izay atao atokantrano rehetra, izay momba azy rehetra, ka mora ho an'ny fahavalo ny nampitaraboka azy. Ka dia hoy Isaia tamin'izay, no nataonao dia esorin'Andriamanitra aminao ny fanjakanao, ka dia esorina aminao avokoa ny fanananao rehetra izay mahizy azy ianao. Io ny nahababon'ny zanak'Israely, ary ao anatin'izany fahababoana izany ny zanak'Israely. Ny mpanjaka na ny mpitondra na ara-tokantrano zany na ara-pivavahana izany izay tsy malina eo amin'izay ametrahan'Andriamanitra azy, fa maneho ny fahavalony izay momba azy, dia ho babo tokoa. Ary io no mila mampitandrina ny zanaky ny fifoazana amin'izao andro tsika izao, eo anatrehany asa fanompoana an'Andriamanitra, na ny raharahany fifoazana na ny raharahany mpiandry, miseho avokoa amin'izao andro izao ho mpiandry avokoa, samy manokanokana mpiandry avokoa izao karazam-pivavahana rehetra izao, ary tsy vitsy amin'ny mpiandry no alai-panahy hiara-miasa amin'ireny. Mba fantatrao moa hoe avy aiza ireny olona ireny? Mba fantatrao moa ny fototra ny antsoan'Andriamanitra anao sy ny mahizy azy ianao? Ka zao alain'Andriamanitra amin'ireny ny mahizy azy, ho tahaka ny Hezekia koa. Ka dia babo ny zanak'Israely, ary amin'ity tapany anjarantsika eto ity, amin'ny toko faha-enimpolo ity, dia ao ny mpanao heviteny izay milaza hoe zavatra nitranga resahany eo amin'ny andininy toko faha-enimpolo eo, nanomboka amin'ny 7:50 eo, dia zavatra mitranga aty amin'ny 200 taona aty aoriana no resahan'i Isaia. Ka noho izany dia mety olo-kafa nanoratra azy. Zavatra hitranga koa nefa milazany amin'i Jesosy sy izy izay mitondra fanafahana ho an'izao tontolo izao no resahany boky, izay hita mazava tsara nefa amin'izay hitatsika eto amin'izao anjarantsika izao, dia ny toetry ny olom-bo ahosotr'Andriamanitra, ny toetry ny olom-bo ahosotr'Andriamanitra izay nofidian'Andriamanitra, izay nanaovan'Andriamanitra fanekena, nanaovan'Andriamanitra teny fikasana, izay toetriny, izany no anjarantsika eto. Inona no toetrany? Misy zavatra fitoloha no ambaran'i Isaia eto. Dia hoy izy, ny fanahin'i Jehovah Tompo no ato amiko, satria Jehovah efa nanositra ahy hitory teny soa mahafaly amin'ny mpandefitra. Io ny toetra voalohany. Ny olom-bo ahosotr'Andriamanitra
ny olona nalain'Andriamanitra ho an'ny tenany dia olona mitory fifaliana ho an'ny mpandefitra. Sarotra ny miresaka amin'ny olona miady. Mba mandefera. Aoka re tompoko andefitra. Aoka re tompoko. Dia hoy ny avalin'ilay olona hoe tsy aminao moa no mitranga le izy ka moramora aminao no miteny an'izany. Fa raha aminao no mitranga dia ho hainao tsara ny rehefa manamboatra adin'ny kristianina. Eny fa adin'ny mpiandry miady. Dia izao ny zavatra misy. Raha mbola iranina pastera no avelanao hiasa ao, za tsy hiasa. Tsy hiasa amin'ny fiatsaram-belatsia. Ay, ranona no nifidy anao. Ranona no nifidy anao ho mpanompon'Andriamanitra. Ranona no tamiazo fijalianao anao. Io ny fifaliana ho an'ny mpandefitra io. Fa efa nentin' Jesosy teo miazo fijaliana ny helotsika rehetra. Ary izy no efa nandefitra amin'ny fahotantsika. Fa hipiry isika no nijangajanga taminy. Fa hipiry isika no nanotana anao izay tsy mendrika teo anatrehan'Andriamanitra. Fa impiry ianao no namadika azy. Fa izy mbola miantso anao hoe zanako malalako. Mbola maminy ihany ianao. Ahoana no anambaranao izany? Izay mety manavanana antsika dia ny hoe sy mba asio ranona efa mba nanao anao. Sady tsy mety zany mandefindefitra zany. Andefitra foana ve? La ny andro ny fandeferana. Fa ny toetry ny mpanompon'Andriamanitra. Ahoana hono lazainy soratra masina? Sambatra ny mpampiavana. Fa izy no atao hoe zanak'Andriamanitra. Ny fanahin'i Jehovah no ao aminy. Zanak'Andriamanitra izy. Ka tsy mifaly amin'ny adiny hafa. Amin'ny adiny olona. Ty jentilisa anankiray. Rehefa nisy reto kristianina roa niady. Nampihavanana tsy mety. Dia hoy ilay jentilisa. Zao ary, za mantsy niasa tany amin'ny faritra Betroka taloha. Zao ary, za no hamono omby hampihavana anareo. Amin'ny fokobara, tena faratampony fampihavanana izany. Fa iza no nampihavana antsika? Aiza no ambony? Ny rahambiby ve sa ny rany Kristy izay efa nikoriana sy niarahana ny sotro teo amin'ny latabatra masina nanamarina ny mpanota. Toetra faharoa izay toetry ny hitoerany fanan'Andriamanitra dia hoy izy efa nanirakay asitrana ny torotoro fo izy. Manasitrana ny torotoro fo. Ahoana moa ny torotoro fo? Mitsangany ady mpanahy maro samihafa. Tsy eto amin'izao fiainana izao ihany, fa mety eo amin'ny fanompoana an'Andriamanitra, mety eo amin'ny fanarahana an'i Jesosy Kristy, mety eo amin'ny fitaizana ny ankohonana, ny fitaizana ny fiarahamonina, mety eo amin'ny fanompoana samihafa eo amin'ny fiangonana. Nefa tsy azoana sitraka izany. Tsy azoana sitraka. Raha mahazo sitraka ianao dia mbola tsy izy izay. Fa tsy maintsy hiara ny fanenjehana. Tsy maintsy hiara ny fanenjehana. Izay manompo an'Andriamanitra dia hahazo fanenjehana. Io no lazainy. Izao no lazainy Jesosy tamin'ny Petera rehefa nanontany izy. Hoy izy ireo, izahay nahafoy ny zavatra rehetra ka nanaraka anao. Inona ny mba ho azonay? Ianareo Jesosy za nahafoy an'izao sy zao dia ndray avy zato eny amin'izany. Fa fanampin'izany dia fanenjehana. Io ny bonus io ho an'ny mpanaraka an'Andriamanitra. Ny manasitrana ny torotoro fo
dia ifindrany zany aretina izany misy hery miala avy ao aminy mba te hianan-kendry. Fa saingy amin'izany no hanamarinan'Andriamanitra azy, amin'izany no hanamarinan'Andriamanitra azy. Dia hoy Paoly apôstôly, mahay ny zavatra rehetra aho noho ny amin'ilay tia. Toetra fahatelo, ary hitory fanafana amin'ny babo sy hamoaka ny ao an-tranomaizina ho amin'ny mazava. Tory fanafana amin'ny babo sy hanafaka ny ao an-tranomaizina ho amin'ny mazava. Maizina ny firenentsika na dia toa mazava aza zao. Tena maizina ny firenentsika na dia toa mazava. Babo, inona ny fahababoana manjoantsika? Babo, ny zavatra hita voalohany dia izao. Babo ny fandrosoana maro samihafa mitranga ny firenentsika. Hoy ty pastora, avadina pastora anankiray izay mpanjaitra lamody. Za pastora hoy izy ty, mampatahotra pastora amin'izao andro izao. Dia izao, misy lamodina firenena anankiray izay miditra eto Madagasikara, ary miditra mahery vaika eto Madagasikara. Ka raha isaina ny lamody miditra ao aminay dia eo no ankabeazany. Matahotra ao izy, satria izao tsy ny tanora ihany no azony fa na ny lazondazony koa aza mba azony. Ary ity lamody ity dia izao, lamaody mampitanjaka i masom-bahoaka. Ka naiza naiza na any am-piangonana tsy mahamenatra ny olona intsony ny miakatra ety mitanjaka. Tsy mahamenatra ny olona izany. Mody atao lavalava makarakara, fotoanany makarakara moa zao ka mangarahara. Adama sy Eva tompoko, niafina ny tavan'Andriamanitra rehefa nitanjaka, fa ny olona amin'izao mitanjaka i mason'Andriamanitra sy matahotra azy na eo amin'ny alitara aza. Misy dahalo miakabohatra. Ry zanaky ny fifoazana ao, na mitia mitomby ane zany, miakatra zany e. Mandinihy ry zanaky ny fifoazana. Andro ny fibebahana izao, ahoana no afaka atsika amin'izany endrim-pandrosoana manimba izany? Fahababoana mahazo ny fiangonana. Taloha ny fampianaran-diso no nanimba ny fiangonana. Niditra izany tamin'ny fiangonana ka dia ady tamin'ny fampianaran-diso no nitranga. Fa amin'izao, inona ny gadra mahazo ny fiangonana? Inona ny gadra mahazo ny fiangonana? Voagadra ny fandrosoana. Vao miditra ery amin'ny varavaran'ny fiangonana dia misy soratra hoe, inona ny soratra ambonin'ny varavaran'ny fiangonana eo? Izay niditra avy ery aoriana, vonoiny ny telefona. Fa misy babo ny telefona ka dia manao Facebook ihany izy ato am-piangonana, nao jeu ihany izy ato am-piangonana. Adino ny tenin'Andriamanitra, adino ny Jesosy te hiresaka aminy, te hampibebaka azy. Ahoana no anasitranana ireny? Ireny tsy fidiny, tsy fanenjehana ny eto, fa fanavaozana ataon'Andriamanitra. Tsy fidy ireny, ety ny rivotry ny fandrosoana. Ary miamirimorimo miditra tsikelikely hatramin'ny rehefa mandeha amin'ny tsikelikely dia ho tonga hatramin'ny fifanambadiany lahy samy lahy, vavy samy vavy, hiakatra ety amin'ny alitara. Hanafaka, hamoaka ny eo an-tranomaizina, efa misy tena gadra, tsy afaka miala. Efa misy tena gadra. Misy tratran'ny sida, mampalahelo fa tamin'ny alalan'izany
fiainana tsy valahara izany no natratran'izany aretina. Te hiova saotra n'Andriamanitra fa mibebaka manaraka an' Jesosy aho. Amin'ity ny toetry ny mpanompon'Andriamanitra, ahoana ny itoriana filazantsara amin'izany? Rehefa any Antananarivo dia misy toerana anankiray izay manahirana ny fandehanana aminy rehefa takatakariva. Dia nitsena ny zanako vavy roa vakomaly aho zany a, izay avy any Analamahitsy ry zareo dia tsy nahita bisy fa efa harivariva. Dia nitsena azy tany izay telo mianaka ny zanako lahy anankiroa. Fa sahirana zay nandalo eny an-dalana, fa satria any amin'ny Sikama no itsenana dia fatapatatrareo amin'izay ilay toerana. Raha vao mitodika ianao, inona ny jerijerena? Teraka amiko eto indray ka? Sahirana ianao. Fa reny olona reny tady famonjena. Iza no hamonjy azy? Iza no hanambara aminy amin'ny Jesosy? Ahoana ny hamonjena azy? Fa Jesosy mihoatra noho ny fidinana amin'izany noho ny efa nataony hamonjy atsika. Fa isika tao anaty fotaka mandrevy sy ny ota maharikoriko sy mendrika ny lanitra no nidina izy hamonjy atsika. Toetra fahaefatra, ny toetra fahaefatra, hitory ny taona kasitrahan'i Jehovah sy ny andro famalian'Andriamanitsika. Inona moa ny taona kasitrahan'i Jehovah? Ny amin'ny fahafatesan'i Jesosy teo mihazo fijaliana, ka io ny andro famalian'Andriamanitsika. Nafindran'Andriamanitra tao amin'i Jesosy Kristy ny fahotan'ny mpanota, ka ireharehan'ny Paoly fa amin'ny mpanota izaho no lohany. Ahoana ny azahoan'ny olona ny avitra nataon'i Jesosy ho azy? Ahoana ny andraisany izany avitra nataon'i Jesosy ho azy izany? Jesosy nitondra ny aretintsika tokoa sy nivesatra ny fahoreantsika. Ny diakapoka taminy no efa nanasitranany antsika. Ray andro ry havana, za tia manao ohatra. Mety mampimeme ihany ity ohatra ity. Tsy ilay mampimeme filazan'ny tanora azy fa tena mampiome. Ty tovolahy anankiray izay mpanao atsikana dia niezaka ampome an'izao tontolo izao. Dia tena nanao izany asa izany izy ohatran'ry Francis Turbo sy ry Gottlieb. Dia nanao ny tety izao tontolo izao. Dia tany izy, laha tokandray aman-dreniny izy, nateraky ny alahelon'ny rainy azy dia maty tamin'izany ny rainy. Maty ny alahelony laozan'ity zanany ity. Fa tsy niverina akory izy andevina ny rainy. Dia tany. Indray andro, tany am-pandehanana tany izy dia nanomana fanomezana. Tsaroan'ny tapoka ny tsingeritaona ny nahaterahany reniny. Feno 20 taona reniny tamin'izay fotoana izay. Dia nanomana izany fanomezana izany ny anao lahy. Ka dia nividy ny karazana papier cadeau izay sarobidy indrindra. Ka izy efa manam-bola moa ka, satria manao miasa izy. Dia nofonosany tsara ilay cadeau. Nofonosany tsara. Dia nalefa amin'ny paositra amin'izay. Dia lasa ilay fanomezana. Naharay izany fanomezana izany reniny. Indre ity atibavy nahazo ity fanomezana ity, mba misy ny mpandefa dia ny zanany. Dia faly ery ramatoa be efa antitra efa 20 taona. Dia nijerena ilay fanomezana. Dia tsy andriny ramatoa intsony ny anokafana azy. Dia sokafana ny fonony anankiray tety ivelany, mbola fonony ihany no anatiny. Sokafana indray, mbola fonony. Nosokafana, mbola fonony. Nosokafana. Ary amin'ny fahafito, izay vao any ny fanomezana. Inona ny fanomezana tao ianareo?
Bongam-bato. Asa vato granita na tsy haiko fa dia bongam-bato ilay fanomezana. Sady nitomany reny no ny omehy teo ampijerena ity fanomezana. Inona re ty fanomezana nataony zanako ty? Fa izay no mba nalefany ho an'ireny. Indraindray anie antsika ry havana dia mba fonofonosantsika ohatran'izany no tenantsika eo anatrehan'i Jesosy. Kanefa bongam-bato tsy mety mibebaka ny ao anaty fotsika ao. Fonofonosana endrika tsara, miendrim-panompoana maro samihafa ety ivelany. Ity firenena ity. Hoy Jehovah manaja ahy amoly ny fanofony lavitra. Bongam-bato tsy mety mibebaka. Io fonao io, ianao tonga eto Androany io. Manaiky an'i Jesosy venao? Teo sitrany venao? Sa hijery volotara ozogozon'ny rivotra? Hiala aty farimena ianao? Inona no entinao? Te hamboatranao Andriamanitra. Ho anao ry tanora, manam-pikasana aminao Jesosy. Netiny aty ianao, mba ho vavolombelona amin'ny namanao, te hamboatranao Jesosy. Mitady anao izy. Ny fanahiny ao aminao. Toetra fahadimy, hampionina ny malahelo, hanolotra ho an'ny malahelo aoziona. Mpionina ny malahelo, ny olona ory, mijaly, ady amin'izao fiainana izao, tsy mahita hiaterana, mivezivezy ao amin'ny fiangonana mba manantena hahita fiadanana. Mahita fiadanana ao ve izy? Sa ny ady lahan'ny fiangonana, ny ady politika ny fiangonana, ny fikitranana misy eo amin'ny fiangonana, ny tsy fifanarahan'ny mpiara-mivavaka, ny takoritsika atsery. Ny fanahin' Jehovah ao aminao. Aoka hitondra fifaliana ho an'ny hafa. Hanome fifaliana ho an'ny hafa. Ka hizara izany. Ary ny toetra fahaenina. Safady fa tsy dia hitako loatra. Eny hanome hamama ho solony lavenina sy diloilo fifaliana ho solony fahalahelovana. Hamama ho solony lavenina. Ity dia milaza ny amin'ny fisaonana sy ny amin'ny fibebahana. Ny amin'ny fibebahana. Ary izany hoe tsy faly ihany ny mampionina, fa mitarika ny olona koa ho amin'ny fibebahana. Ny olona manana ny fanan'Andriamanitra, mitarika ny namana ho amin'ny fibebahana. Izao no lazain'ny Lotera, ny adama ela ao anatintsika dia tsy maintsy ho vonoy ny nenina sy fibebahana ataontsika isan'andro mba ho maty, mba amin'ny faniriany ho maty izy. Fa inona? Hiposaka sy hitombo kosa ny olom-baovao. Ny toe-panahy araka an'Andriamanitra, fahavelomana ara-panahy araka an'Andriamanitra, ka olona mandeha araka ny sitrapon'Andriamanitra. Ataoko tao mbato vonaky ity ohatra anankiray ity tamin'ny alahady teo. Raha mbola kely zahay tsy tadidiko ilay boky izay namakiako ity tantara ity, fa asa na ny boky nianarana tany amin'ny garabola na deuxième mois na deuxième B tsy tadidiko, fa le izy nisy tovolahy anankiray zany nadininy mpampianatra. Table 2 no nadinina tamin'izay. Dia nadinina, ianao ve hainao ny table 2? Haiko. Dia alefa ary. 2 fois 1, 2, 2 fois 2, 4, 2 fois 3, 6, 2 fois 4, 8, fa hoana no atao ohatr'izany noho ny mpampianatra. Ka izy anie ramose ny tonony ihany ny haiko, fa ny feony tsy mbola haiko e.
ny feony ihany no haiko fa ny tonony no mbola tsy haiko. Saolahy, mandeha pahazarana isika, mahay ny feony fa tsy miaina amin'ny tonony. Mahalala ny toe-panaharaka an'Andriamanitra, toa manana ny toe-panaharaka an'Andriamanitra fa tsy mivelona amin'izany, tsy miaina amin'izany, halika tsy mahay mizara izany. Hoy ny fanevantsika hoe tsy hanatsoaka ny fanekeko taminareo aho mandrakizay ho Jehovah. Amin'izany tsy hanatsoan Jehovah ny fanekeny amintsika izany, dia izao inona no kendrena amin'izay ho toetry ny olona mandeha manana ny fanan'Andriamanitra izany, ny olom-bosotr'Andriamanitra izany, dia ny hoe dia izay ao ambara amin'ny farany eo amin'ny toko andiny fahatelo ity hoe mba hanaovana azy hoe hazo ny fahamarinana namboleny Jehovah ho fampiseho amboninahitra. Hazo ny fahamarinana namboleny Jehovah ho fampiseho amboninahitra. Dia tahaka ny voatsinampy anankiray izay namboleny olona tao an-taniny, ka dia na dia kely aza dia tonga lehibe ka ny alokalofan'ny voromanidina. Fantatro fa nandray na dia kely aza tamin'ny tenin'Andriamanitra izay nambara teto ianao. Isika rehetra izao no efa nandray ny fanan'Andriamanitra teo amin'ny batisa masina, ka nandavantsika ny devoly sy ny asany ary ny fombany rehetra teo amin'ny batisa masina. Rehefa nanontaniana, moa hifady ny devoly sy ny asany rehetra ary ny fombany rehetra va ianao? Eny tompoko. Hatamin'izany no nanalantsika baraka ny Satana teo anatrehan'Andriamanitra sy ny fiangonana, fa tsy hanana fahefana amintsika intsony izy, fa avarina ho any amin'ny helo. Ary tsy izany ihany, fa efa nitondra antsika teo amin'ny latabatra masina Jesosy, ka tanterahana eo ilay nolazainy tamin'ny mpianatra hoe tsy mba hanandrana itony vokatry ny voaloboka itony intsony aho, mbara-piarahako mihinana aminareo izay nitanteraka ao amin'ny fanjakany raiko. Ry havana, manana ny fanan'Andriamanitra ianao. Efa nilazana teo amin'ny batisa ianao fa hoy izy, ity no zanako malalako izay sitrako. Efa nanamarina anao teo amin'ny hazo fijaliana Jesosy Kristy. Azy ianao ary tsy tsoahany izany fanekena izany. Eny, mety tsy mahay mibebaka ny fonao ho tahaka ilay fanomezana natolotra ilay mpanao antsika na teo no mba entinao amin'i Jesosy, fa izao mahay manova ny fo vato ho tonga fo nofo izy. Fa anio raha mihay ny feoko ianareo ho Jehovah, aza manamafy ny fonareo. Voninahitra ny eo an'Andriamanitra ray zanaka ary fanahy masina, izay aza hatramin'ny taloha indrindra ho azy mandrakizay. Amen. Raiso ny fitahiana. Fahasoavan'Andriamanitra sy ny fitiavan'i Jesosy Kristy Tompo ary ny firaisana amin'ny fanahy masina ho aminareo rehetra ny hatramin'izao ka ho mandrakizay.